Zeny amreo vaovao tapatapa amin'ny fahemisehatra ny toekarena kosa indray ny herinandro lasa teo no natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Taolagnaro ny tetikasa natao anomezana tosika ny fanodinana fary eto Madagasikara. Tetikasa izay fatsian'ny vondrona Europeanina. Ny tanjona dia ny lalam-piarinana siramamy eto amintsika ary anome lanja ny indostria any ambanivohitra na ny industrie rurale izany. Mahatratra 7 alina sy 2 taona ny filan'ny malagasy siramamy isa-taona raha ny fanamariana izay noentiny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina mbola ambany anefa ny tany famokarana eto amintsika ka mahery ny 2 taona dia afarana avy any ivelany avokoa. Tsika ne 190,000 tonnes oui araka ny resahako teo ny filana sucre isa-taona eto amintsika 190,000 tonnes. Tsika tsy miproduire ateto afa-tsika 86,000 tonnes. Izany midika fa manao importation plus de 100,000 tonnes tsika isa-taona. Mba azonao sary an-tsaina moa zany manka gagneny ny fitondram-panjakana ny devise mivoaka. Manoloana izay indrindra dia zava-dehibe ny fampahafantarana sy ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fanohanana ny fanodinana ny fary eto Madagasikara na ny appui à la transformation semi-industrielle de la canne à sucre à Madagascar izay nitanterahana teny amin'ny commune ambanivohitry Mahatalaky distriktan'ny Taolagnaro faritra Anosy ny faha 9 sy 17 Mey lasa teo izay nialohavan'ny atrikasa fifanakalozana eo amin'ireo mpiantsehatra samihafa amin'ny fampandrosoana ao atoerana. Mpandraranteny no iantsehatra ao anatin'izay ny société Meo any Mahajanga faharoa, ny Maromahay eto Mahatalaky Fort Dauphin ary ny HH izay any Ambosary Atsimo. Ankoatra ny fametrahana ireo unité semi-industrielle pilote telo ireo dia misy ny fametrahana pépinière sy ny fampiofanana ireo mpiantsehatra ao amin'izany lalam-piarina izany. Raha ny fanamariana izay noentiny tompona andraikitry ny ivitoeram-pirenena momba ny fary sy ny siramamy. Ny vondrona Europeanina no mamady volan'ny tetikasa ary misy ihany koa ny fanohanana avy amin'ny ONUDI.